Bijouterie Santia, mividy volamena, Galerie Arena Antanimena, box 15 sy box 37. Sardine Atlantique, ilay sardine miaraka tsara amin'ny sakafo tianao rehetra. Sardine Atlantique, manolotra anao ny logité. Oro double action, spray insecticide, là, le plus efficace de tout l'univers. Oro double action, éliminez les insectes, rafraîchis votre maison. Beurre Montfleury, manolotra anao ny logité. Plus de force, plus de masse, 2 fois moins de cheveux sur la brosse. Faites le plein de force. Nouveau Elsa Full Resist de L'Oréal Paris. Nous le valons bien. Les dernières actualités avec le JT et la carte Visa Mvoul. La carte Visa Mvoul, une carte internationale, sans engagement, sans compte bancaire. Le monde entier accepte Mvoul. Falimerabantsika ndray tompoko lasy tompoko vavy amin'ny ty takariva ny alakamisy fa 7 ny volana me taona 20 sy 2 ity faly ihany koa zay manasanao naraka ny vaovao hatramin'ny farany eto amin'ny logité any Drumine ndetsika naraka avy hatrany loatem-baovao ho any anio nitarika adevitra sy fanehoan-kevitra ny antony nandraisana ny fanapahan-kevitra nanala ny tale jeneraly ny serasera izay tapaka nandritry ny filan-kevitra minisitra Omaly ho alefa chômage teknika ao anatin'ny 3 volana anomboka ny volana jona ho avy izao ny 900 mahery andro mpiasa ny Madagasikara. Olona misy 500 no efa vita vaksiny fanefitry ny coronavirus tena mivitoerana fanaovam-baksiny any hôpitaly Ashera. Ary taranja fanatanjahantena tafanainga iazo any Kenya hiatrika amin'ny fedina izay tompon-dakany Afrika sady dingana hiatrena lalao olimpika ihany ireo mpibata fonjam-by malagasy 4 menada rehefa nomeny filoam-pirenena fiaramanidina manokana hitondra azy ireo. Tsy mpianareo hely izay fa andotsika anaty kavetrana ireo vaosongadina amin'ny tapany voalohany ao anatin'ny layona. Ireo vaovao mafanafana ao anatin'ny fiainam-pirenena amin'izao fotoana no ndeha atambatritsika atao anatin'ity tapany voalohany ity hanomboana izany ny pejim-baovao avy anivon'ny ministera ny serasera nisorona tamin'ny toerana ny tale jeneraly ny serasera teo anivon'ity ministera ity nisorona ihany koa ny televiziona malagasy eo anivon'ny ORTM nofoany nandritra ny filan-kevitra minisitra ny alarobia lasa teo ny didim-panjakana nanendry azy ireo nitarika adihevitra ny famaritana ny antony nandraisana ity fanapahan-kevitra ity fanadihadina. Tsy ho tale jeneraly serasera eo anivon'ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina intsony Ramatoa Renarabiazy no tendrena tamin'ny volana oktobra 2024 ny tenany taorian'ny fametram-pialany fanaimanana tiaray raha niteraka resabe teny amin'ny tambazotra sosialy no foanana nandritra ny filan-kevitry ny ministra ny alarobia lasa teo ny didim-panjakana nanendrena azy. Nisaona ihany koa ny talen'ny televiziona malagasy Erzo Andrianarjaona tamin'ny volana jona 2024 no nandray ny asany ny tenany. Tsy voafatra ny antony nandraisana ny fanapahan-kevitra saingy nitarika adihevitra teny amin'ny tambazotra ny serasera ny vaovao. Raha ny tale jeneraly ny serasera mantsy dia olona nosingalina manokana taorian'ny fifanterana nataon'ny ministera nandritra ny volana maro. Ny televiziona malagasy indray nasiam-panavaozana sy fanovana nandritra ny rotoana ny tantanan'ny taleny. Tsy misy na ny hevitra mahalony ity fanapahan-kevitra ity na ny ministera na ny olona voakasika. Ho fantarina kosa raha isy ny fifanterana vaovao ho tanterahana anoloana ny toeran'ireo nesorona ireo na ny paikady hafa entina mamaly ny politika ny ministera voakasika. Vaovao ny fitaterana bakabaka alefa chômage teknika ao anatin'ny 3 volana anomboka ny volana jona ho avy izao ny ankamaroan'ireo mpiasa ny kompania fitaterana Air Madagasikara azo ampahan-karama anefa izy ireo amin'izany azo karama feno kosa ireo mpiasa tavela izay saika ireo taleny sampanasa maro samihafa sisa. Tata-baovao mirina tsara ny Stefano Kotomalara. Tsy misy afa-tsy fiaramanidina iray amin'ireo enina nanan'ny Air Madagasikara sisa no afaka misidina. Tsy mbola afaka makaiza mihitsy anefa io fiaramanidina io noho ny fepetrana ny dina sisy tany ao anatin'ny ady amin'ny valinaretina Covid-19 tao anatin'ny herintaona izay. Vokany tsy mahalony karaman'ireo mpiasa anjatony ny kompania fitaterana bakabaka malagasy amin'izao fotoana. Noho izany dia tsy maintsy hiroso amin'ny fandefasana chômage teknika ny ankamaroan'ireo mpiasa ao amin'ny Air Madagasikara. Araka ny fantatra dia anomboka ny volana jona ho avy izao izany ka haritra 3 volana. Ao anatin'ny fanantenana ny iverenan'ny fiainam-pirenena amin'ny laoniny anomboka ny volana septambra ho avy izao.
saika ny 700 ny mpiasa mahery no hiarany tvpdt izay ahitandreo mpanamory sy ny mpanampy azy ireo hôtesse steward ary ro mpiasa arabarotra na izany aza dia nindray ny 700 ny karamana izy ireo mandritra ny chômage teknika tsy voakitika izany kosa ireo talena sampanasa maro samihafa izay mbola hiasa ary andray karama feno hatrany maro ireo mpiasa nefa ny mangataka ny andefasana azy ireo chômage teknika ifandimby fantatra koa fa ho azon'ireo mpiasa rehetra tsy ankanavaka amin'ny herinandro ity ny karaman'izy ireo volana aprily ary ao amin'ny arandro ambony ny any volana me pejy politika lany tsy nisy ny tsipaka teny amin'ny temeran-doolona ny lalàna momba ny sata mifeny mpanohitra sy ny antoko-mpanohitra izay narosony solombavy-bahoaka Jean Brunel Rasafitsiandrofa filohevitry ny antemeram-pirenena na mafisany fa manome sehatra ny mpanohitra alalaka amin'ny fanehoan-kevitra mba hisy ny adevitra demokratika ny fahalaniny io lalàna io tsy mitovy fomba fijery amin'izay kosa nefa ny solombavy-bahoaka avy amin'ny antoko-mpanohitra araka ity vaovao nangony ny miaro sorojo ravaka sy Stefano Kotomalala ity. Ny 12 amin'ireo solombavambahoaka miisa 20 no tonga nanatrika ny fivoriana tetỳ amin'ny Lampananosy kely. Ny senatera roa ambony kosa nametraka fialan-tsiny. Arak'izany, tratra ny fetranisa ahafahana miroso amin'ny fandaniana ny tolo-dalàna mikasika ny sata amin'ny feny mpanohitra. Izay naroso ny solombavambahoaka Jean Brunel Rasafitsiandrofa filoham-hevitry ny antenimieram-pirenena. Taoriany ny tsangatanana lany tsy nisy nitsipaka teo anivon'ny antenimiran-doolona ny sata amin'ny feny mpanohitra. Ho an'ny député Nikongo, dingana makany amin'ny fametrahana ho ara-dalàna ny fanoherana ny fahalaniny io lalàna io ary manome sehatra ny mpanohitra alalaka amin'ny fanehoan-kevitra isy ny adi-hevitra demokratika. Ary voalaza ilay avis numéro 1 moa zany fa dia isy mihitsy ny débat ofisialy ho ifanaovan'ny mpanohitra sy ny ao anivon'ny gouvernement. Everiko fa zava-dehibe zany ary ho voavaly amin'ny ankapobeny ny etaetam-bahoaka sy ny tatitra samihafa eo anivon'ny fiarahamonina malagasy zay hoentin'ny mpanohatra zay ifanatrika amin'ny gouvernement. Tsy mitovy fomba fijery amin'izay kosa nefa ny solombavambahoaka avy amin'ny antoko-mpanohitra. Ho an'ny député Alain Ratsimbazafy, sokajino tsy manaja ny rafitra ara-demokratika eto Madagasikara ny fanaovana amboletra ny fanovana lalàna toy izao, izay tsy nampiarina akory teto amin'ny firenena raha nambarany. Raha izay faharoa voalaza ao anaty lalam-pamerana ihany koa fa ny antoko izay nandrotsaka solombavambahoaka ka aty amin'ny fanoherana izay manana solombavambahoaka be indrindra aty amin'ny fanoherana dia tsy misy afa-tsy ny antoko tiako Madagasikara dia mazava ho azy ny olona izay tokony hitondra n'izany rafitra ny fanoherana zany eto Madagasikara sady araky ny lalàna zany no légitime raha toka ny filoha Marc Ravalomanina no mandray an'izany toerana lehibe ny fanoherana zany eto Madagasikara. Raha ny voalaza ny lalàna vaovao kosa nefa izay ataontsika hoe lalàna Brunel dia lasa voafaritra fotsiny ihany amin'le hoe lehibean'ny fanoherana eo anivon'ny antenimera. Mariana fa ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana no mamoaka ny fanapa-kevitra farany amin'ny fankatoavana na tsy ilay volavolan-dalàna nolaniny. Na izany aza nandritra ny fanehoan-keviny nanamafy ny filohan'ny antenimiran-doolona fa tsy mivoana amin'ny lalam-panorenana ilay lalàna vao nolanina mikasika ny sata amin'ny feny mpanohitra. Dia manaporo fa miroso tsy haitohaina ny demokrasia eto Madagasikara io ilay lalàna volanina loany zany momba ny sata mpanohatra dia fanitsara amin'ny lalam-panorenana dia iny lafiny zany dia miroso amin'izao. Araky ny voarakitra ao anatin'ilay lalàna trany eo anivon'ny antenimieram-pirenena izany hoe tsy maintsy solombavambahoaka no fidiana ho filohan'ny mpanohitra ary ho lasa filoha-hevitra fahafito eo anivon'izany andrim-panjakana izany. Fa isan'ny firenena ny emotry Madagasikara ankehitriny eo amin'ny lafiny maro toy ny fahasalamana sy ny fanamboarana foto-drafitrasa. Io fanehoan-kevitra nataon'ny solombavambahoaka Roland Ratsiraka omaly taoriny fahavitany vaksiny. Raha miresaka mikasika amin'ny fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny izy, ny okianiny ihany koa ny fanapahan-kevitra samy rery noraisin'ny gouvernemanta momba ny famerana amin'ny vidiny lavanilina kanefa mitarika fikatsono CPRNU amin'izao fotoana. Nanangona vaovao Remy Prudence mitatra izany antsika kosa miaro sorojo ravaka sy Stefano Kotomalala.
No tsikeren'ny solom-bavambahoaka Roland Ratsiraka ny votoatin'ny fandaram-potoana ny fivoriam-ben'ny teny miram-pirenena izay ambarany fa tsy ahitana taratra ny olana mianjady amin'ny mponina. Ho azy, tokony atao laharam-pahamehana ny lafin'ny fahasalamana toy ny tsy fampin'ny fitaovana any amin'ny toeram-pitsaboana. Entitra ihany koa ny députeny Tomasina voalohany nilaza fa tokony ho atao lohalarana amin'ny enquête parlementaire ny fampiasana ireo vola fanampiana avy any ivelany entina iadiana amin'ny varanaretina Covid. Jerevantsika zao scanner eto Tomasina keto mbola tsy vita hatramin'izao. Efa tao ndraiky mitaky an'io scanner io tsika dia mbola tsy vita foana. Vao afaka omaly nisy olona ray maty ta Mananara, mpandrara bouteille d'oxygène anankiray monja tao Mananara, dia rehefa lany tavoahangy igny dia tonga dia maty izy. Zay zavatra zay tena lasa mampasiaka anahy satria ilay fanjakana zany mbola tsy agnatin'izay famegna ara-pahasalamana zay. Nitondran'ny solom-bavambahoaka Roland Ratsiraka fanakenana ihany koa ny hoe fanapa-kevitry ny fanjakana samy irery ny famerana ny vidin'ny lavanila ho an'ny taom-piotazana 2024 ka tsy nakana ny hevitra sy ny fepetra atolotry ny mpandraharaha lavanila rehetra ahafahana mampiroborobo io sy ampiariana io. Ny rôle ny fanjakana tokony manosika ny olona ampiroborobo ny toe-karena fa tsy atao sakana amin'ny toe-karena mba ampiroborobo asanareo. Efa miroborobo asan'jareo maro ny olona mampidi-bola na tsika aty ary mahazo tombony satria maro zavatra vidin'jareo aty afarana aty Tomasina alefa kagny asambava sava andapa sy ny namany. Na ny heviny mikasika ny fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny ny députeny Tomasina voalohany taorian'ny fahavitany vaksiny fanefitry ny Covid. Isan'ny fangatahany anokafana ny zotra nabakabaka sidina anatiny mba hiverina amin'ny laoniny ny asa fivelomana ireo mpisehatra amin'ny fizahantany. Manomboka dia anaraka ireo vaovao ao anatin'ny pejy actu ho zaraina roa izany. Pejim-baovao ny fahasalamana manodidina ny 504 alina ireo olona tonga nanao vaksiny fanefitry ny coronavirus tena amin'ny vaccinodrome na ivitoerana fanaovana vaksiny any hôpitaly HGR hatramin'izao. Nanomboka omaly efa mihamaro olona tanora mahery ny 12 taona tonga nanao vaksiny. Mbola tsy nisy aloha treto tranga na iahina teo anivon'ity ivitoerana ity. Nanomboka ny 17 Mey 2024 ny fanaovam-vaksiny teto amin'ny vaccinodrome hôpitaly Joseph Ravoangy Andrianavalona ary niparitaka tsikelikely manerana ny nosy ny fanaovana izany. Mitotaly 7,500 olona ny olana vita vaksiny araka ny antontanisa voaray avy amin'ny sampandraharaha misahana izany. Araka ny fampafantarana dia efa misokatra ho an'ny daholobe ny vaksiny ary efa maro tonga tetỳ amin'ny HGR nanao izany. Tena fa ela mihitsy hatramin'ny mbola tsy tonga teto ny vaksiny dia efa miandrandra mihitsy hoe rovina no tonga eto ny vaksiny dia izao moa efa hoe accessible ho an'ny olona rehetrarehetra izay plus de 18 ans ilay izy. Dia izay na tonga na hoe tonga dia nakaty aingana. Tonga dia tonga taty fotsiny androany tsy nila soratra anarana. Fa tonga dia lahatra tatsy fotsiny dia avy eo niraisina ny mombamomba na nantaniana hoe misy taizana retina ve sy ny sisa allergique na zavatra ve na fanafody. Dia vita izay dia avy eo natao vaksiny dia nahazo karatra vaksiny. Dia miandry 10 minitra aorian'ny vaksiny naovana suivi kely hoe sao dia misy fiovanana ohatr'izany dia avy eo afaka mody. Iska nanao vaksiny fiarovana vatana mba tsy atsoazan'ny Covid. Efa ela ve no niandry an'ilay hoe fahazahoan'ny 12 taona mihatra manao vaksiny dia tonga dia nanoratra anarany? Ie, efa ela. Za mihitsy nanapa-kevitra ny hanao vaksiny. Azon'ireo mpiasan'ny fahasalamana ny tafika sy ireo zokiolona hatrany ny manao vaksiny. Isan'ireo nanao izany izao ity mpanao gazety zokiolona iray ity. Mba ho fitandrona ny fahasalamana ny tena efa zokiolona dia tsy maintsy mitandrina mandrakariva ka tsy izay nahatonga anay mivady nanapa-kevitra tonga nanatona an'ity hôpitaly ity. Araka ny fanazavana azo atao ny tonga dia mamonjy ny toeram-panaovam-vaksiny saingy manamora ny fandaminana ny fanantonana ireo sampana manokana miandraikitra ny fandraisana anarana araka ny fanazavana Italia misana ny vaksiny. Ny mpiasan'ny fahasalamana dia misoratra eny anivon'ny
tobo-pahasalamana eny amin'ny nivon'ny district, eny anivon'ny CHU, eny anivon'ny CHRR arak'izay misy mifanakaiky indrindra amin'ny mpiasan'ny fahasalamana. Fa ny sokajon'olona hafa koa dia misoratra eny amin'ireny toeram-pitsaboana eny amin'ny commune arak'izay ilay zavatra misy. Misy koa ny olona efa mirohatra sady na dia tsy nahavita izay fisoratana anarana teny amin'ilay toerana aza dia manatona ilay toerana fanaovana vaksiny, tsy lavina izy ireny fa eo foana somary mila fandaminana matotra tsara satria ialana n'ilay fitangoronan'ny olona be loatra sy ny filarana dia mampitombo asa kely fa tsy lavina zany na iza isoratan'ny olona anarana na tonga dia fa iny toerana misoratra. Misokatra ho an'ireo mpiasan'ny fahasalamana izay mbola tsy nahavita ny azy ny fitoerana fanaovam-vaksiny eny Andraharo ao amin'ny foiben'ny firenena mikambana eto Madagasikara. Ny folo isanjaton'ny olona nokendrena hatretona nanatanteraka ny vaksiny ary anatin'ny ezaky ny ministera amin'izao fotoana ny fanapariana izany manerana ny nosy. Vaksiny 5.4 no nafaran'ny Madagasikara ny fiandohan'ny volana Mey, natokana ho an'olona folo ny tavoahangy kely iray raha ny fanazavana. Vaovao mahakasika ny fivoaran'ny valanaretina Covid-19 ny ampy 10 indray reo namono any no coronavirus teto amintsika. Raha araka ny totanisa ho an'ny omaly hatrany dia nahitana tranga vaovao 140 tamin'ireo fitiliana nisa 20 ary ao ato anatin'ity fanadidiny ity ny antsiprian'izany antotanisa zany eo amin'ny rindran-tsary ny Stefana Kotomala. Olona 5 avy eto Analamanga no fantatra fa namono ihany noho ny coronavirus omaly. Raha araka ny antotanisa navoaka ministera amin'ny fahasalamam-bahoaka. Tafakatra 227 zany ireo efa nodimandry tamin'ity valanaretina ity nanomboka ny 13 martsa 2024 ka hatramin'ny omaly. Fantatra koa fa nahitana tranga vaovao 140 tamin'ireo fitiliana tao izay nisa 20 avy eto Analamanga ny 13 amin'ireo ary miparitaka amina faritra 9 ireo ambiny. Ray avy ho amin'ny Betsiboka sy Atsimo-andrefana, 2 tany Menabe, 3 tany Orombe, 4 tany Vatovavy-Fitovinany, 5 tany Antsinanana ary 9 avy ho any Matsiatrambony sy Alaotramangoro. 770 reo marary mbola manaraka fitsaboana manerana ny nosy ka maneho soritra aretina mafy ny 910 amin'ireo. Nisa 420 kosa ireo sitrana omaly. Iresaka mahakasika ny fizahantany kosa itsika namoaka ny filan-kevitry minisitra omaly fa ampiarina manerana nosy ireo fepetra noraisina sy nampiarina atao amin'ny distrika Nosy-Be mahakasika ny fandraharana eo amin'ny sehatry ny fizahantany. Ahemitra ny fandoavana hetra ho an'ireo mpandraharaha rehetra ary efa aina tsikelikely ny saran'ny jiro sy rano ho an'ny orinasa Jirama. Nampiteraka savorovory fandraisana fepetra manokana tany Nosy-Be io nitarika amin'ny fitokonan'ireo mpisehatra eo amin'ny fizahantany toy ny miseho tany Antsiranana taorintany amin'ny faritra maro. Mba hiantohana ny fitoviana eo amin'ny samy mpandraharaha ara-pizahantany dia ampiarina manerana ny nosy ireo fepetra noraisina tao Nosy-Be toy ny fanemorana ny fara-fandoavan-ketra sy ny fahafahana mangataka ny fandoavana tsikelikely ny saran'ny jiro sy rano eo anivon'ny Jirama. Io no fampafantarana voasoratra tao amin'ny filan-kevitry ny minisitra nivoaka omaly. Fanavagavana no nandraisan'ireo mpisehatra eo amin'ny fizahantany ny fanapahan-kevitra noraisin'ny praiminisitra tany Nosy-Be nandritra ny fitsidiany tany an-toerana. Nanao antsoavy tamin'izany fotoana ireo mpandraharaha amin'ny fizahantany ka nahazo valiny. Taoriny io fandalovan'ny praiminisitra tao Nosy-Be io dia nitokona nalona ny lapan'ny tanàna tao Antsiranana ireo mpisehatra amin'ny fizahantany narainy tao Sainte Marie Androvitsy taoriny izay. Nitaky ny fampitovinan'izy io ireo mpisehatra eo amin'ny fizahantany ireo. Nanambara tamin'ny teny vahiny amin'ny alalan'ny sora-baventy ireo mpanao fitakiana tao Antsiranana fa sempotra ny fizahantany ary nono ireo miasa amin'izany. Tao anatin'ny fitakiana tao Sainte Marie tamin'izany kosa dia ny fanokafana ny sidina anatiny na dia indroa isan-kerinandro no notakian'izy ireo. Ny fanafonana ny hetra ho an'ny taona 2020 sy 2020 koa dia tao anatin'ny fitakiana. Iny ihany koa nitona amintsika ny maresaka resam-pirenena efa miroso amin'ny fanaovam-baksiny fanevitry ny coronavirus avokoa ny ankamaroan'ireo firenena mandrafitra amin'ny vonina Europeanina amin'izao. Mbola mitoetra nefa ny fanentanana ny mponina mba ho tompona andraikitra manokana ny amin'ny fahasalamany any amin'ireo firenena ireo. Ohatra amin'izany ny any Frantsa. Na heverina efa mandroso azy amin'ny fanaovam-baksiny manerana firenena maro. Mbola tsy lefa mivalana aretina, mbola samy ao anatin'ny ady avokoa ny rehetra mandrakandroany. Saika miroso amin'ny fanaovam-baksiny fanefitry ny Covid-19 avokoa ireo firenena ao amin'ny vondrona Europeanina amin'izao. Tsy nandroso firy izany tany am-piandohana noho ny olana teo amin'ny famatsiana. Efa azo lazaina ho mizotra am-pilaminana tsikelikely kosa nefa amin'izao.
vaksiny miisa 7 tapitrisy no viana vinaina ho atolotra ho an'ny vondrona eropeanina amin'ny farany herinandro avy izao. Nambarana litry ny fionambe nataon'ny filohan'ny komisiona eropeanina moa io taremarika io. 700 ny mponina ampitaona ao amin'ny vondrona eropeanina no tokony hisitraka vaksiny sahaza ho azy raha ny tanjona napetraka. Efa andalana amin'ny fahatratrarana izany raha ny nambaran'ny tompon'andraikitra. Mbola manahiny amin'ny mety ho fianaky ny variant indiana nefa ny mponina ao Angletera amin'izao. Raha ho an'ny Frantsay indray no amafisina trany ny fanentanana ny mponina ny amin'ny mba hanaovana fizahana ara-pahasalamana raha misy mampiaya. Tahaka izay ihany koa ny mba hanaovana vaksiny ho andreo olona salama mba hisorohana ny fianaky ny aretina amin'ny sambatan'olona hatrany. Ho an'ny ao Pôlôna, paikady hafakely no napetraka satria nikarakara karazana lalao atsapaka izay mety azahoana loka mitetina 3,4 euro ny tompon'andraikitra mba handresena lahatra ny mponina hanao vaksiny. Fanentanana tena mampisy riska ao an'ny mponina izany raha ny nambaran'izy ireo. Ka ny 5,7 ny mponina amin'izao no efa roso amin'ny fanaovam-vaksiny. Na eo aza ny ezaka maro samihafa noerana ny valanaretina, hita ho mbola mahazo vahana hatrany izany mandraka androany. Raha ho an'ny Frantsa izao, mbola mahatratra 7,900 alina ireo tranga vaovao tao anatin'ny 420 rafarany, raha 470 kosa no lavo. Ho an'ny Angletera indray, 7,700 ny tranga vaovao tao anatin'ny 2 andro monja. Any Mali nahazo famotsorana tamin'ny fitanana azy androany tokony tamin'ireo ramaraina ny filohan'ny tetezamita sy ny prime ministre ny tetezamita any an-toerana. Nosamborina izy ireo ny alatsinainy teo rehefa notoroany filoha lefitry ny tetezamita fa tsy naka ny heviny tamin'ny fananganana gouvernemanta vaovao. Niona tamin'ireo voasambotra nisy olo tena mivonina ary toe-karena itambaran'ireo fanjakana ao Afrika andrefana na ny CEDEAO talohany fionany tamin'ny filoha lefitra tamin'ny rapim-panjakana. Fanampanazavana. No tana 3 andro tany amin'ny Toby miaramila ao Kati 12 kilometatra miala amin'ny renivohitry ny filohan'ny tetezamita Bandao sy ny prime ministre ny tetezamita Mokhtar Ouane. Tao amin'ny Toby ihany no nitondran'ireo kolonely ny filoha teo aloha Ibrahim Boubacar Keita ary noterena Ametrapielany. Nivoaka ny Toby izy ireo androany tokony ho tamin'ny 2 ora maraina araka ny loharam-baovao avy amin'ny tafika. Ny filoha lefitry ny tetezamita ny kolonely Goita no nanome baiko ny isambolana ireo mpitondra roa ireo antony tsy fakana ny heviny amin'ny fananganana gouvernemanta vaovao. Nosambonina ihany koa tamin'io alatsinainy 14 Mei io ny ministry ny fiarovam-pirenena izay vao notendrena miaraka amin'ny olona ambony tao Mali. Ho Mali 20 Mei nisy ny fionana tamin'ny solitenan'ny CEDEAO na ny vondrona ara-toe-karena itambaran'ireo fanjakana ao Afrika andrefana, ny avy amin'ny vondrona afrikanina ary ny iraky ny firenena mikambana tamin'ireo olona voasambotra ireo. Ny roitra ny venaniona tamin'ny filoha lefitry ny tetezamita io delegasion io nanambara sy nanamafy ny tsy fitovian-kevitra. Efa nisy ny fionan'ny rotonta ny talata 15 Mei. Nametrapielana ho Mali ireo mpitandana roa ireo ary tsy voafaritra ny antony izany. Taorin'io dia nanambara ny filan-kevitry ny filaminana eo anivon'ny firenena mikambana fa tsy azo ekenany ny fanovana ny mpitondra ny tetezamita amin'ny alalan'ny herisetra, isan'izany ny fanerenany ny fametram-pialana. Nampiato ny fanatevenandaharana any tafika malianina kosa Etazonia ary andinika ny fiapetra anoherana ireo tompon'andraikitra ara-politika sy ao amin'ny tafika manontony ny tetezamita izay mizotra makany amin'ny demokrasia. Manambara ny metisiany sasy kosa ireo firenena europeanina manameloka ny fanonganam-panjakana eo ihany koa ireo vondrona afrikanina ahitana ny Mali. Manasana ohatrany izay anjohitra amin'ny farany logité amin'ny tapany fahatelo sady farany ty vaovao ara-panatanjahan-tena tafanaingy io maraina io ihany ireo mpibata fonjam-by 4 menada andeha hiaro ny vonina pirenena any amin'ny fiadina izay tompon-dakana Afrika atao any Kenya. Nomeny filoham-pirenena malagasy fiaramanidina manokana nitondra azy ireo izay andry ny toerana hatramin'ny 30 Mei avy izao daty izay veren'izy ireo eto an-tanindrazana. Fanampy-maovao. Namaly ny antso vonjy natao amin'ny Fédération malagasy ny taranja fibatana fonjam-by ny filoham-pirenena ka nolotra fiaramanidina manokana nitondra azy ireo nankany Kenya mba hiatrika ny fiadina izay tompon-dakany Afrika taranja fibatana fonjam-by. 4 menada ireo mpibata fonjam-by malagasy nanaingy androany vao maraina be dia ry Eric Andretitoaina sy Tozo Andretitoaina Rahalany eo amin'ny sokajinanja latsaky ny 17 kilao sy latsaky ny 12 kilao. Ilarion Ricardo Ramiaramanana latsaky ny 15 kilao. Sitraky ny aina rendrasana latsaky ny 17 kilao ary ny vavy tokana Rosina Randafy Arson latsaky ny 17 kilao.
dia zay le niteneko hoe tsy sanatriana nao antsyzay akory ny fivatana fonjam-by fa hoe mba zavatra tsara zany a no enitsika androany a satria reo zanakitsika zany dia lasa soma tsara rehefa nomeny filoham-pirenena ny avion manokana zay ninga teto Madagasikara nandalo Dar es Salaam dia amin'izao fotoana izao zareo andalana Dar es Salaam mandeha mamonjy a Nairobi. No niezaka nataon'ny Federation Malagasy ny taranja fibatana fonjam-by izay nampy ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena no nafahan'ireo mpivady fonjam-by ireo nandeha. Ezaka ministera teo ny fanampina ny tanora sy ny fanatanjahantena ro federation. Fa ny tiako marihina fotsiny zany hoe mbola averiko ihany fa ny resaka Covid-19 dia anisan'ny nanakirotana fandaharam-potoana raha hitanareo na ny lalao olimpika aza dia nahemitra efa tokony tamin'ny herintaona dia natao amin'ity taona ity be da be ny fivoriana iraisam-pirenena izay voatery atao via visioconférence noho ny fikorotana ny vol tsy ny eto Madagasikara rery fa manerana an'izao tontolo izao ka araka ny efa niteneniko teo zany dia ny vahaolana ny masona matony ny tontolon'ny fanatanjahantena nampidirina ao anatin'ny velirano dikan'izay a zava-dehibe ho an'ny fitondram-panjakana zany zay dia raha misy foana ny olana vonona foana zany a ny ministra ny tanora sy ny fanatanjahantena ny ministera ny fitondram-panjakana hijery ny vahaolana mba ahafahana manatanteraka an'izay velirano ny filoham-pirenena izay. Androany dia efa hiatrika faninanana amin'ny fibatana fonjam-by ry Erika Sitojo ary Rosina ho amin'ny 20 Mey kosa ny anjaran'ny Ricardo. Fifananana Afrikanina izay dingana farany amin'ny fiatrehana lalao olimpika. Ny raika amin'ny 30 Mey avy izao izy ireo no hitodi-doha hiverina tanin-drazana hiaraka amin'ilay fiaramanidina manokana nitondra azy ireo nankany Kenya androany ihany. Vaovao mahakasika ny fampianarana mbola betsaka ireo ankizy tsy manana fitaovam-pianarana hoenty miatrika ny fanadinam-panjakana amin'izao indrindra ireo amin'ny sekolim-panjakana. Fahasairana nateraky ny Covid-19 no antony voalohany nahatonga izany. Isa mampiana ny tapa-avitry amin'ny mpianatra hiatrika fanadinana nefa io tsy fahampiny io raha ny nambara ny mpanabe. Mbola niampy ny fahatapatapahan'ny fampianarana ihany koa izany. Namatsy fitaovam-pianarana ho an'ireo mpianatra anala fanadinam-panjakana any amin'ny sekoly ambaratonga fototra ny teo anivon'ny DASP na ny sampandrara miadidin-draharaha sosialy sy ny politika anivon'ny fiadidin repoblika androany. Maro ny tombontsoa azon'ireo amin'ny fahazona izany fitaovam-pianarana izany. Mitaritra vaovaontsika Rina Faniriso sy Doda Rajarinjato. Nampiena ny fari-pahaizan'ny mpianatra ny fahatapatapahan'ny fampianarana nandritra ireo volana maromaro ny fanesy sy vokatry ny Covid-19 teto an-toerana. Olana goavana sedran'ny eo anivon'ny sekoly izany. Mbola misy aza hatramin'izao ireo mpianatra tsy mamonjy lakilasy kanefa hiatrika fanadinam-panjakana tsy ho ela raha neny amin'ny ambaratonga fototra manokana ny masinteny. Tsy maintsy nametraka lamina manokana mba ahafahana mahazo vokatra tsara ny eo anivon'ny sekoly mba hitanana hatrany fitadian'ireo mpianatra hiatrika fanadinam-panjakana. Mazava ho azy aloha ny zavatra ny tena olana goavana angambany a dia le entapahaizana ny mpianatra mihitsy amin'ny ankapobeny no tsapanay a tompona andraikitra hoe ny vokatra ilay tsy fianarana tao anatin'ny fotoana naharitraritra ihany dia hita hoe misy lesoka misy latsaka ny lenta-pahaizan'ny mpianatra raha miohatra ny tamin'ny taona lasa fotsiny ohatra no jerena dia hita hoe somary latsaka kely a nisy an'izay le fifiatoana kely teo izay. Misy pakady efa napetraka dia mialohan'ny fotoana tao anatin'ny fotoana ny janona reny efa nisy pakady zany napetraky ny mpampianatra ny rahanay namolavola tamin'ny sekoly sy ny mpampianatra namolavola dia mialoha dia raha vao miverina ny fampianarana dia izay no napetraka anafainganana araka izay azo atao zany iverena ny fitadidian'ny mpianatra dia le base ny tena petraka aloha nametraka an'le fototra izay tena hoe tsy maintsy ilaina aloha hiatrehana an'izay fanadinam-panjakana izay. Ankoatra izay, tsy maharisika firy hiverina an-tsekoly ny mpianatra noho ny tsy fananana fampitaovana ampy hoety miatrika ny fanadinana. Sahirana ny ankamaroany ray aman-dreny mampiana-janaka vokatry ny krizy ara-pahasalamana. Noho izay anton'izay, namatsy ara-pitaovana azy ireo nisy olo-tena-mpanjakana avy ao amin'ny talemsahana andraraha sosialy sy politika eny anivon'ny fiadidinan'ny repoblika na ny DASP mba ho fanamavanana ny adidy-sahan'ny ray aman-dreny eo amin'izay sehatra ny fampianarana izay. Maro ny vokatsoa azon'ny ray aman-dreny sy ny mpianatra amin'izao fisitrahana famatsiana ara-pitaovana izao. Anisany hoe mitondra fitonitsaina ho an'ny mpianatra ny fananana fitaovana ampy hoentina miatrika ny fanadinana. Ary izay fitonitsaina izay dia zava-dehibe loatra manampy ireo mpianatra ireo atotosa
atsaka ny sandavana zay fanadina mpanjakana ohatrehany tsy hoela izay. Faharoa manarak'izay tompoko a dia mankasitraka ihany koa ny fitondram-panjakana na ny antsoroka manampy a mametanana ireo ray aman-dreny zay atao hoe sahirana dia sahirana tokoa ao anatin'ny fiatrehana ty valana retina coronavirus ty satria ny fanampiana azy ireo toy izao dia manamaivana eta mavesatra zay zakainy eo amin'ny resaka famelomana sy fitadiavana ny anko an'ny isan'andro indrindra moa itsika ety amin'ny faritra iva dia azo lazaina fa sahirana ny ray aman-dren'ny mpianatra mampianatsanaka ety amin'ny sekoly mpanjakana toy izao amin'ny akapobeny. Ankizy manodidina ny eninjato eo ireny sitraka famatsiana fitaovam-pianarana androany ireo naparitaka tamina sekoly ambaratonga fototra miisa 4 eto amin'ny boribory-tany voalohany Antananarivo renivohitra izany. Ka isan'ny sitraka ny teo amin'ny EPP antetezana foany Andavamamba izay nolalovan'ny mpanao gazety ny maraina teo. Ho an'ny Nosbe resaka hitondra vaovao mahakasika ny tontolo iainana. Miasimba ireo alina ao amin'ny tendrombohitra Lokobe izay misy ny valanjavamboary any Nosbe. Manoloan'izany dia ninaitra ireo tompon'andraikitra sy ny ministera voakasika izany ireo ray aman-dreny sy fikambanana sehatra hitambaran'ny ray aman-dreny any an-toerana. Misy mihitsy moa amin'izao fotoana raha-pitsarana izay mampifanolana ny roponina amin'ireo toerana ireo sy amin'ireo olona voalaza ho miseho mahitahita sy ireo fiarahamonim-pirenena. Fanampanazavana. Misy ny disadisa sy fanolanana ny voniponina izay mipetraka amin'ny vodin'ny tendrombohitra Lokobe Nosbe sy ireo voalaza ho mahitahita miampy ireo fiarahamonim-pirenena. Iny fitsarana ny raharaha amin'izao fotoana satria nisy ireo olona voasambotra. Miapotika ny alana ny tendrombohitra Lokobe no niteviala sy fanaovana charbon. Ali izay misy ny valanjavaboary any an-toerana. Manoloana izany dia nanao antsoavy amin'ny fitondram-panjakana sy ministera voakasika izany ireo ray aman-dreny. Imiany ity moa nanjary fitetehana charbon moa izy io kanefa efa voalaza ny fanjakana taty tafara ny fitondrasan'ny gazy zeny izy io fa ala iarovana ka aminay sy tokony mbala misy olo eky andeha hitsapatsapaka indrindra fa andrava fandravana be tahaka ny hitatsika amin'izany reto io dia zavatra mampalahelo satria na ny mpanjaka nitondra teto tamin'ny andra fahizay vo tsy ilay ny lalàna anazy teto ny olo manetika kazo maventy. Tatrako misy antandroy telo nananako vola ny lefa ro niasa charbon Lokobe zany andeha tagny tatrako ampiasana charbon zany agnontany fomba karakory ianareo milefa za zay ty pata mitady vola nefa andreo mitady vola agnatin'ny ala iarovana mitafagnontany zaho tamindreo hoe azovina zao nareo lalagna ny asa ato nanono de tonga hoe olo tompony andraikitra ny forêt lasa tsanganegna zaho maty Lokobe monsieur madame ministre raha regninao etaetany ety mitsangana ala matsana fa roboka Nosbe maty any Lokobe fa raha ripotra ety ala io maty zay maty biby jiaby nefa raha lovenjanaka zafy hoatsika nefa ny iaignanay Nosbe resaka tourisme iaignanay eto jiaby zao ravaka naty mavandy ireo olo ampiasanao reo mivolagna Lokobe androany rapitso za mitsanga vavan'olombelogno eto raha ilaigny le olo niasa nagnamboatra charbon io za afaka mitsanga témoin jusqu'à tamin'ny fitsaragna ome fulany niasa tao narehako trosa ary tsy afaka mifamatra fa reo olo mbola hito Nosbe tsika miteny zao io miangavy mpitondra fanjakana isan-tsokajiny eto Nosbe ao zany ny fokony tany amin'ny fahatry zay misy azy ao ny olo tsy araikaraiky satria tompony andraikitra atsika jiaby vahoaka eto Nosbe raha ohatra ka atsika mahita le olo magnano zavatra tsy manjary tsy ampandeha le mpitondra fanjakana atsika mihitsy ny source ny mpandrobaka le tantsika fa tsy le olo nagnano satria matoa izy nagnano charbon nagnano nandafokakazo izy tsy andiniky hoe karakory fiantraikan'izy ty amitsika eto Nosbe. Manaitra ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy noho izany ireo ray aman-dreny sy fikambanana ray aman-dreny any Nosbe mba hijery akaiky sy handray fepetra manoloana ny fampiteny ala ao amin'ny tendrombohitra Lokobe. Any amarantsika ny fiarahana dia ny fanadadiana doka varotra tolotra manokana ho an'ny fetiny reny filin box beoririka ao amin'ny galerie mialy riana faharoa dia manana tolotra vaovao be voninkazo sy sokola Ferrero Rocher miaraka amin'ny endriny sy isany azo safidianana ary amin'ny vidiny mirary fitoerana firavaka poketra kiraro akanjo ho an'ny neny maro azo safidianana ihany koa no hita ao nosokafana ihany koa ny toeram-pivarotana Diane Shop eny Masikaranjanahary
toy ny filim box beoririky anomezana fahafampo anao mpanjifa amin'ireo kojakoja fampiasa ao an-tokantrano. Amin'izao akatoko ny fetin'ireny izao manana tolotra manokana ny filin box. Filin box beoririka ao amin'ny galerie mialy riana faharoa no misy azy. Voninkazo sy fehezam-boninkazo ary sokola amin'ny endriny maro azo isafidianana, poketra, kiraro sy akanjo afaka omena tsara ny neny amin'izao akatoko ny fetin'izao. Dia tahaka an'izao ilay coffret izay hita ato aminay, coffret rond, misy couleur amin'izy ity, misy grenat, dia misy vert, misy chocolat 12 pièces ato anatiny, dia misy an'ilay fleur ohatran'izao. Dia misy ohatran'ity koa tsara tarehy, misy chocolat ihany koa dia misy fleur, tena tsara sady mety tsara ilay izy atolotra ho amin'ny eny. Dia misy boîte marqueur ohatr'izao konko, misy 2 pièces, dia misy 5 pièces dia 6 pièces, dia miaraka amin'ity carte citation kely ity miaraka aminy. Misy an'ity ihany koa boîte à bijoux, izay afaka asiana bijoux ato ambany. Dia misy coffret cœur kely ohatr'izao ihany koa, misy chocolat Ferrero ao anatiny, dia misy fleur. Dia misy karazany maro ohatr'izao, ity indray somary misy nœud kely ny haingony, afaka atolotra ho amin'ny soma tsara. Dia farany ohatran'ity ihany koa, misy montre ao anatiny, dia misy fleur kely miaraka aminy. Dia tena tsara tokoa omena famezana manana amin'izao fetin'ireny izao. Dia manasa antsika rehetrarehetra mba ho tonga hanjifa atao amin'ny filin box amin'izao fetin'ireny izao, fa maro ny fanomezana afaka atolotra ho amin'ireny rehetra atao aminay. Ny vidin'entana dia mirary, 5,000 ariary dia efa afaka mahazo fanomezana tsara atao amin'ny filin box beoririka. Efa misokatra koa ny Diany Shop eny Masikaranjanahary. Toy ny filin box beoririka ihany izy io, ahitana ireo kojakoja an-tokantrano sy tolotra maro be amin'ny vidiny mirary toy ny ao amin'ny filin box beoririka ihany. Zao koa tsika dia anaraka ny vinavinan'ny toetry ny andro ho an'ny rahampitso ao anatin'ny meteo. Araka ny voavinavina dia andrahoana ny ankamaroany faritra misy eto Madagasikara ho an'ny rahampitso, toy izany any faritany Antsiranana amin'ny faritra Diana sy Sava. Dia voavinavina fa hotakoana andrahoana matetika ny masoandro ho tonga hatramin'ny 1 degré Celsius maripana ambany indrindra any amin'ireo faritra ireo. Ao amin'ny faritany Mahajanga dia fandimy ny andrahoana sy masoandro amin'ny faritra Boeny sy Sofia ary Betsiboka. Ibalika kosa zany amin'ny faritry Melaky, any amin'ny faritry Melaky sy Boeny Sofia Betsiboka, izay ho tonga hatramin'ny 30 sy 30 degré Celsius ny maripana ambony indrindra. Ho an'ny faritany Toamasina dia voavinavina fa ifandimy ihany koa ny andrahoana sy masoandro ho any Atsinanana, Analanjirofo ary Alaotramangoro. Andidany 20 hatramin'ny 20 degré Celsius ny maripana ambany indrindra. Ho an'ny faritany Antananarivo dia ifandimy ny andrahoana sy masoandro amin'ny faritry Bonglava sy Tasy ary Vakinankaratra. Ho an'ny Tanalamanга dia isy masoandro ibalika ihany ny atoandro 12 ary 14 degré Celsius ny maripana ambany indrindra raha tonga enina kosa izany any amin'ny faritry Vakinankaratra. Ho an'ny faritany Fianarantsoa ifandimy ny andrahoana sy masoandro amin'ny faritry Amoromani, Matsiatra Ambony, Iorombe, Vatovavidivinany ary Atsimo Atsinanana. Ho tonga 10 degré Celsius ny maripana ambany indrindra any amin'ny faritry Amoromani, Matsiatra Ambony ary Iorombe. Tsy oatra ny 17 degré Celsius kosa izany any amin'ny Vatovavidivinany sy Atsimo Atsinanana. Ary farany amin'ny faritany Toliary dia hita sy voavinavina fa ifandimy ny andrahoana sy masoandro any faritra Androy sy Anosy. Ibalika kosa masoandro any amin'ny faritra Menabe sy Atsimo Andrefana. Ho tonga hatramin'ny 12 degré Celsius ny maripana ambany indrindra any amin'ny faritry Atsimo Andrefana. Ankasitrana efeny ny fanarahanao sy ny fiarahanao taminay tato anatin'ny logité ho any androany, ifanomezana fotoana manao indray ho an'ny rahampitso. Anomboka ny fitora sasany takariva hatrany. Velomary tompoko lasy tompoko vavy. Les dernières actualités avec le JT et la carte Visa Mvoul. La carte Visa Mvoul, une carte internationale, sans engagement, sans compte bancaire. Le monde entier accepte Mvoul. Plus de force, plus de masse, 2 fois moins de cheveux sur la brosse. Faites le plein de force. Nouveau LC Full Resist de L'Oréal Paris.
nous le valons bien. Bijouterie Santia, mividy volamena, Galerie Arena Antanimena, box 15 si box 37. Beurre Montfleury, manolotra anao ny le JT. Oh, double action, spray insecticide, là, le plus efficace de tout l'univers. Oro double action, éliminez les insectes, rafraîchis votre maison. Sardine Atlantique, la sardine miaraka tsara amin'ny sakafo tianao rehetra. Sardine Atlantique, nanolotra anao teo ny le JT.